manantitra ny arahaba amintsika rehetra ao anatin'izao fantarany manokana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho antsika ho fampahirezana izao. Andehantsika hanomboka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Jehovah Tompo, mankasitraka anao indrindra izay noho ny fahasoavana, famindrapo hitehirizanao anay. Misaotra anao koa izay satria mbola afaka mandray ny fanambarana ny teninao masina izahay ho sakafom-panahinay ankehitriny ary io ho fampahirezana ao anay. Koa dia mitenena aminay Jehovah fa vonona ny henonao izahay. Tonoina amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy ilay Tompo tianay ny vavaka. Amen. Ny fampahirezana ho antsika dia ilay teny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Ezekela 4:12 manomboka amin'ny andininy 12 mipaka hatraty amin'ny andininy 20 izany. Andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, raha misy tany manontanitika manao izay mahadiso, ary ahindritro aminy ny tanako, ka tapahiko ny mofo toanainy, sady andefasako mosara, ary aringiko avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao aza ireto telo lahy ireto, dia Noa sy Daniel ary Job, dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah. Raha nampandeha ny biby masiaka eo amin'ny tany aho, ka maningana ny zana-bahoaka ireny, ary lao ny tany ka tsy azon'ny olona le noho ny biby, na dia ao aza ireo telo lahy ireo, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, tsy ho voavonjy, tsy hahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, fa ny tenany ihany no ho voavonjy fantany kosa ho lao. Ary raha mitondra sabatra mamely izany tany izany aho, ka manao hoe aoka ho tetezi-tsapatra ny tany, ary ho fongorako izy, na olona na ny biby, na dia ao aza ireo telo lahy ireo, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, de tsy ahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjy. Ary raha mandefa arety mandingana hamely izany tany izany aho, sady ahidiko aminy ny fahatezerako, dia amin'ny fahatansahan-drà mba haharingana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza Noa sy Daniel ary Job, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy ahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinana. Io andalan-tsoratra masina io dia mametraka ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahamarinany eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny mponina eo aminy ao amin'ny fitsarany, fa na de ao aza Noa, Job, Daniel, dia ny fahamarinan'ny isam-batan'olona ihany no ahatonga famonjena ho azy, fa tsy afaka hahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy na ny ray na ny reny. Midika izany fa isam-batan'olona no ametrahan'Andriamanitra ny fitsarana, ary reo endrim-pitsarana na areti-mandringana na mosary na fandropahana amin'ny aretina sy ny karazany dia endrika anehoana fa efa mitehaka amin'ny lanitra ny fahotana izay miseho eo amin'ity planeta tany ity. Ary rehefa atao indray mibango sy indray mikapoka izany hevitra izany, dia hoy ny mpitoroteny, mpitoroteny 5 ary ny andininy 5. Mpitoroteny 5 ny andininy 5 sy ny 6. Izay mitandrina ny didy tsy mikambana amin'ny fanaovan-dratsy,
ary ny fon'ny endry dia mahalala ny fotoana sy ny fitsarana. Fa samy manana ny fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra satria efa be ny heloky ny olona. Mahagaga izany tenin'ny mpitoriteny izany. Solomona no mitondra ny teny. Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy. Rehefa mitandrina ny didy zany ny olona de tsy makany amin'ny fanaovan-dratsy. Zao tokoa manko ry havana, ny fahotana sy ny faharatsiana de tsy maninona amin'ny tenany fa mitady namana sy mitady hanapaharika ny faharatsiana makany foana. De tahaka izany no zavatra niseho raha hitantsika tsara ny nidiran'ny ota fa ny menarana tonga tao amin'ny Eva. Eva ndray napita tany amin'ny Adama ary mitatra foana ny faharatsiana. Fa izay mitandrina ny didy kosa dia tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy. Engany e, isika tsirairay avy dia handositra ireo fitaoman-dratsy rehetra ho amin'ny izany fanaovan-dratsy izany. Inona no vahaolana? Raha eto amin'ny firenentsika no resahana sy manerana an'izao tontolo zao, de tena be dia be tokoa ny ezaka ataon'ny fanjakana azahoana miady am'reny tambajotra mpanao herisetra na mpanao fanaovan-dratsy reny. Mila esorina izy reny, mila miala amin'izy reny isika, ka ny fomba ialana am'reny sy iadiana am'reny a de tsy misy afa-tsy ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fitandremana ny didy. Andao tsika re mba hanaiky izany didin'Andriamanitra izany, fa izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy misy faharatsiana mipoitra, tsy misy zavatra tsy mipotrapotra ho azy, fa tsy maintsy avy amin'ny fandikan-dalàna avokoa ireny zava-dratsy mipoitra ireny. Ny zavatra faharoa zay asehon'ny ity mpitoriteny toko fahavalo ny andininy fahadimy ity, le tapany faharoa, ary ny fon'ny endry dia mahalala ny fotoana sy ny fitsarana. Ny endrika io zany de mahalala hoe fotoana mety ho ny mitandrina ny didy, ary misy koa ny fitsarana. Ny endry zany de mahafantatra zavatra anankiroa: voalohany fotoana, faharoa ny fitsarana. Reo tsy manana ny fahendrena kosa de tsy miraharaha ny fotoana, tsy mihevitra ny tombamidin'ny fotoana fa mandany lanilanin'ny fotoana misy eo anatrehany, tsy miraharaha ny asin'ny fotoana na ny minitra na ny sekondra na ny ora, de tsy asiany vidiny zany a fa de lanilaniny amin'ny sitrapo araka ny danin'ny kibony. Fa ny endry dia mahalala ny fotoana. Fotoana tokony hatoriana izao fotoana tokony hiasana izao fotoana tokony hianarana izao misy fotoanany avy. Zany hoe manana fanajana ny fandaharam-potoana ny endry. Ny endry zany dia manao kajy manisa ny fotoana, ary Andriamanitra no indrindra am'zany fampiasana ny fotoana izany. Koa ny endry dia mahalala ny fotoana. Ka engany ianao, anisan'ny hampitombo ny fahendrenao ka anasokajianao ny fotoana zay tokony hanaovanao ny zavatra. Raha lany jerenao ny fotoana, manahoana ny fatran'ny fotoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Manahoana ny ora laninao?
ho amin'ny fivavahana? Manahoana ny fotoana laninao ho amin'ny raharaha ao an-tokantrano? Manahoana ny raharaha ny fotoananao am'ireo zavatra maro samihafa adidy sy andraikitra mivelatra eo anatrehanao? Ny Hendry de mahalala ny fotoana. Manaraka, ny Hendry ihany koa dia mahalala ny fitsarana. Zany hoe mahay manapa-kevitra ny Hendry mba tsy hahatonga fanameloana azy ao anatin'ny fitsarana. Fantany fa misy mizana lehibe Andriamanitra ary io mizana io tsy mba mandainga fa mitsara araky ny marina. Ka ny Hendry dia matahotra fitsarana hoe aha! Sao latsa-danja zaho, sao tsy mahatanteraka ny fahamendrehana eo anatrehan'ny lalàna? Zay manko ny fitsarana. Ny fitsarana dia fitadiavana ny marina, ka ny Hendry dia mahalala ny fitsarana hoe ity ny marina tokony tanterahana. Ary andehantsika hitodika amin'izy telo ny rahalahy, ohatra i Noa. Tamin'ny andron'ny Noa, araka ny bokin'ny Genesisy toko fahaenina, dia ny fisainana rehetra avy amin'ny olona de rasy avy nandritry ny andro, ary tena miompampana loatra izany faharatsiana izany, kanefa i Noa dia tsy mba raika tam'zany. Andeha vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ny tamin'ny Noa. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka zay fisainana rehetra avy amin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. De hoy Jehovah: haringako tsy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na ny kisaka mba amin'ny voro-manidina, fa nanenina aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fity keo mason'ny Jehovah. Zay zany ny tontolo niainan'ny Noa. Noa dia tsy mikambana tao anatin'ny mpanao ratsy, ary Noa dia olona Hendry, matahotra ny fitsarana sy mahalala ny fotoana, dia tsy mba nandany fotoana ho amin'ny zava-dratsy Noa. Tahaka an'izany ihany koa Daniel. Daniel dia isan'ny olona Hendry, ary raha nisy olona Hendry tetỳ ambonin'ny tany dia anisan'ny voasokajy nanana ny fahendrena ity Daniel ity. Izy ambandry Sôlômôna dia miavaka indrindra teo amin'ny fahendrena. De izao no zavatra nambaran'i Daniel. Daniel toko fahaenina, ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ary ny fahaefatra amby roapolo. Ary rehefa avy nandondona teo am-baravaran'ny lavaky ny liona ny mpanjaka de namaly Daniel. Ny andininy faharoa amby roapolo. Namaly ny mpanjaka Daniel hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakobona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy, satria fahamarinana no hitany taniko ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao an-davaka Daniel. De nakarina avy tao an-davaka Daniel ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra. Daniel de tsy nikambana ratsy tam'ireo asa mandrarahana, fa de manonona mihitsy ny Daniel manao hoe: satria Andriamanitra nahita fahamarinana taniko sy teo anatrehanao ry mpanjaka. Ary de hafaly indrindra ny mpanjaka: engany e, ianao koa hafaly an'Andriamanitra, hiafaly ny mpiara-monina aminao satria tsy mikambana amin'ny faharatsiana ianao. Tahaka an'izany ihany koa Joba. Joba dia nozohin'ny fahoriana mafy de mafy, kanefa ny fahamarinan'i Joba
de nahampiaiky an'Andriamanitra sy nahavelona fanantenanana an'Andriamanitra fa tsy misy olona tahaka ny Jôba tety ambonin'ny tany tamin'ny andro izay nivelomana. De matetika ampiasain'ny olona ho amin'ny zavatra hafa lay teny malaza nataon'i Jôba manao hoe fa nitanjaka, Jôba toko voalohany andininy fahadimy, de matetika ampiasain'ny olona ity teny ity. Andeha nefa kitsika ny Jôba toko voalohany ny andininy faha 2:20. Nitanjaka no nivoahako avy tany ankibon'ny neny, ary nitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra, isaorana ny anaran'i Jehova. De inona kay io niesorin'i Jehova tamin'ny Jôba io? De matetika eritreretintsika hoe ny ainy, ny fofonainy, ka izany fofonaina izany no niesorina tamin'ny reo zanak' Jôba ka nahafaty azy. Tsy ry havana, tsy ny aina, tsy ny fofonaina, tsy ny ain'ireo zanany no nasorin'i Jehova taminy, fa ny rariny. Ande vakiantsika ny Jôba toko faha 7:30 ny andininy fahadimy. Fa Jôba efa nanao hoe marina aho, saingy niesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny. Marina ny ahy nefa ampangainy aho, mahafaty ny zana-tsipika mitsapoka amiko, na dia ny zana na dia tsy manam-pahadosoana aza aho. Zany ny fiainan'i Jôba, tsy manam-pahadosoana i Jôba. Noho izany aoka re tsy havadikitsika hoe Jehova naka ary Jehova nanaisotra dia maty ny zanak' Jôba. Tsia! Ny rariny, ary izay no nampiavaka an'i Jôba, ka na eo aza i Noa, Daniel, Jôba, dia tsy maintsy ny fahamarinan'ny tenantsika ihany no hamonjen'Andriamanitra antsika, fa tsy hankina amin'ny famendrehan'ny hafa isika mba ho voavonjy. Ny tompony habevoy zany teniny izany ho antsika, fa de ilaitsika ny mandositra ny fikambanan'ny ratsy fanahy, fa andehantsika hitandrina ny didin'Andriamanitra, ary ndehantsika hidodododo hangataka amin'Andriamanitra ny fahendrena, fa ny fahendrena dia mahalala ny fitsarana sy ny fotoana ho amin'ny zavatra rehetra. Ny tompony hitazany teny izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo malalo, fa ny fanahinao de manolotra ho anay fahendrena. Ny fanahinao de mitarika anay ho amin'ny fankatoavana anao. Ary izany no mahatonga anay hanaja ny didinao, hitandrina ny fanekenao, hanaiky ny soro-dalana avy aminao. Ampio zay Jesosy eo, mba hitombo am'zany fahendrena izany, ka halala ny fitsarana sy ny fotoana ho amin'ny zavatra rehetra. Tompo malalo, ampitomboy isan'andro ho anay ny fanahinao, azahoanay ny orom-paka eo amin'ny fahendrena zay tianao iainanay. Azahoanay ihany koa fahasambarana avy aminao. Dia mahatoky sy mino izay Jesosy eo, fa ny fiainanay manontolo dia ianao no hikarakara izany. Na mivoaka na miditra izay Jehova Tompo, dia ianao ny no ombanay. Ny anaratsoanao no angatanay izany ry mpanjaka ty anay eo. Amen. Amen.